Alléluia. Alléluia. Mirabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mino fa tena nideran'Andriamanitra ianao atao anatin'ny hira iny satria tena lehibe tokoa ny Andriamanitsika. Tsika tsy manompo Andriamanitra maty fa manompo Andriamanitra velona sady manompo Andriamanitra lehibe. Amen. Amen. Mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra izay manaraka an'izao fandarana izao ny amin'ity harivariva ity. Misaotra anao nanaraka ny fandarana na dia hoe mety mbola sahirana ianao tamin'ny fandrahoana sakafo, mety mbola nikenikeny zavatra maro tao ianao fa misaotra anao tsy nanadino ny fotoanantsika miaraka amin'ny Tompo eto amin'izao fandarana izao dia mankasitraka anao nanjoy ihany koa ny pazin'ny Isaky satria tadio fa ny fotoana tahaka izao dia tsisy kisendrasendra fa manana zavatra homanina ho anao Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao. Voalohany indrindra dia te hankasitraka manokana n'Andriamanitra satria izy no nanome lalana antsika, izy no nanome fahafahana antsika ahafahantsika manatanteraka an'izao fotoana izao. Ary ihany koa misaotra ny mpanompon'Andriamanitra dia Docteur Rina mivady izany izay filoha-pitarika ny SCI Sanctuaire Chrétien International izay nanome sehatra anay ahafahanay mizara ny tenin'Andriamanitra eto, ahafahanay mivelatra sy mitombo amin'ny asa fanompoana dia mankasitraka indrindra tompoko.
Entiny fotoanantsika dia misy fotoana mahafinaritra ny fiarahana amin'Andriamanitra moa dia tena mahafinaritra foana satria dia isy fifaliany eto isy fizarana ny tenin'Andriamanitra, isy fifampahirezana ary indrindra misy vavaka ihany koa izay rahantsika izay tena hoe afinaritra ty fotoana ity. Aleloia. Sahoana ranabavy? Tena afinaritra ary mifaly miara-batsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tena koa ary mankasitraka an'Andriamanitra indray satria mbola nomeny tombontsoa indray androany hitarika anao ary ampahery anao ao anatin'izao fotoana izao ary isaorako manokana ihany koa ray aman-dreny ara-pinoana Dr. Rina mivady izay manome fitokisana anazy manome anjarana hatrany hatrany amin'ny fivelarana amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra tahaka izao. Araka ny tenen'ny ranadady hoe tena tsikisendrasendra izao fotoana izao. Matoa tafiaraka aminay ao anatin'izao fandaharana izao ianao dia efa manana planina ho amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ka tiako tena hoe vonina ianao ara-panahy amin'ny ara-tsaina, ara-batana. Tena hoe tsy hiala ao anatin'izao fandaharana izao fa ozy izy hoe manana planina ho amin'ny fiainantsika ianao Andriamanitra. Andriamanitra dia efa nanome fahasoavana antsika ianao tena hoe tsy takatry ny saintsika izany ka tiako tena iaina anao, tena hoe iaina ao anaty fifaliana ao anatin'izao fotoana izao tena hoe akamamy hatrany hatrany ny fanatrihan'Andriamanitra, tena hoe aka tena hoe fafinaretana ilomantsika ao anaty fanatrihan'Andriamanitra satria tena tsara zany ary manasa anao sahady amin'izao fotoana izao raha ho atokantrano ianao ka manaraka izao fandaharana izao dia asao ny fianakaviana rehetra hiaraka hijerana izao fandaharana izao fôtsy izy hoe tena afinaritra ny fotoana dia manara finaritra ara-toko. Amen. Tena zany tokoa marina zany. Ny eo fanatrihan'Andriamanitra dia tena misy fifaliana, misy fiadanana ary aty amboloha dia tia nentanana anao, tia anasanao hoe maniry ianao zavatra tsara, zavatsoa eto amin'ity fanatrihan'Andriamanitra ity. Raha toa ka marary ianao amin'izao fotoana izao dia maniry fanasitranana fa ny zavatra rehetra dia ain'Andriamanitra atao izay ny teny. Raha mandalo olana ianao dia tadio fa eto Andriamanitra ame vaolana ho anao. Raha sendra kivikivy ianao eto Andriamanitra ame hery anao. Amen. Ninina mety olana mety iainanao amin'izao fotoana izao, mety ara-pitiavana, mety ara-bola, mety ara-kasa fa sahako miteny anao ary mino aho fa ny ao amin'ny fanatrihan'Andriamanitra dia tsisy miala maina zany ho an'izay rehetra manantena anazy. Zay ny tenin'Andriamanitra hoe izay manantena an'Andriamanitra ozy izy dia tsy ho angay azy zany, tsy ho menatra zany, tsy ho afa-baraka zany. Ka zany ny finoana tiako hanananao, ny toe-tsaina sy toe-po tiako hanananao any amin'ity androany ity fa ento ny fahasoavan'Andriamanitra hamangy anao, ento ny fahasoavan'Andriamanitra afaka hirotsaka amin'ny fiainanao ary hanova ny tantaram-piainanao indray tena hoe tsy ho toy ny omaly fa tena hanova mbadika ny fiainanao mihitsy Andriamanitra ny amin'ity androany ity. Izay moa no lohateny entitsika ao anatin'izao fandarana izao ny amin'ity androany ity dia hoe fahasoavana. Mbola iresaka an'izany misimisy tsika moa loloha ao fa amin'izao fotoana izao tsika anoizantsika amin'ny fotoana dia amaky tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra izay hovakina aminareo dia hitantsika ao amin'ny Salamo fa 5:7 dia ny 9:7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe lehibe Jehovah ka tokony hoderainy indrindra. Amen. Ary tsy takatry ny saina ny fahalehibiazana. Tena zany ho Andriamanitsika io araka ilay fiderana ny rahantsika tamin'ny voalohany tena hoe lehibe ny Andriamanitra ary tsisy toanazy izy ny manjaka amin'izao rehetra izao. Amen. Noho izantsika amin'ny fotoana dia ndaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Ndaontsika hisotra an'Andriamanitra satria izy mbola natonga an'izao fotoana izao izy mbola namea lalana mendrika ny isaorana izy satria maro nge raha lasany abavy ireo olona mety any amin'ny toerana tsisy réseau tsy afaka manaraka fandarana sy fampahirezana ary vavaka tahaka izao fa itsika no men'Andriamanitra tombontsoa. Mety misy olona koa mety tsy manana crédit ampidirana abonnement mba ahafahany miconnecté manaraka zavatra ohatrao. Mety misy olona tsy manana telefôna fa izao sy anao no safidian'Andriamanitra ary matoa ianao tonga eto amin'izao sy manaraka an'izao dia fa nofidian'Andriamanitra mihitsy ianao higoka le fahasoavana, hiaina ny fitahiana, hiaina fiadanana miaraka amin'Andriamanitra. Ka ndaontsika hisotra azy ary manaraka izay angataka ny fanatrihan'Andriamanitra tsika mba izy no hanolo-tsainantsika ary indrindra fa izay mpitarika mba izy no hanendry ny lelanay, izy no mety olo-tsainanay ka ninina mety programa efa voaomana
dia aoka ny fanahy masina ihany no hitarika atsika dia ndao atsika sy anao hivavaka ao anatin'izany aza miandranay fotsiny fa tena hoe miara-mivavaka tsika satria ity moa fotoam-bavaka fa tsy hoe fivavahana anao fa tena fotoam-bavaka hiarahantsika ity fotoana ity dia ndao hivavaka ary tsika raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misotranao zay androany dia ranao mankalaza ary mamevonahitra anao satria mbola no tahianao zahay mbola no tsimbinao indray zay androany Andriamanitra menao fahafana anaraka an'izao fotoana izao mankasitraka anao ny amin'ny réseaux sociaux ahafahany mifandray mankasitraka anao Andriamanitra ny amin'ny tolotsaina ny menao mpanomponao namorona an'izao plateforme zao ahafahany mifandray mifampivavaka tompo mifampahery eto amin'izao fotoana izao dia tena mankasitraka anao tompo ary ety ihany koa zay fanahy masina dia miandrandra anao mba tena ianao no hitarika anay ianao nanendry ny lelanay ary ianao hanatrika ny tsirairay avy naiza toerana misy azy amin'izao fotoana izao na mety any am-piasana izy mety any trano mety any ambony tôbily izy Andriamanitra aoka tsy diso anjarany amin'ny fanatrehanao sy amikasika ao izy ireo ny amin'ity andro ity aroka hiavaka ny fotoana ny amin'ity androany ity amin'ny alalan'ny fanatrehanao Andriamanitra aleloia amin'izao fotoana izao dia mivavaka hatransika ny angataka fifonany ao anatrehan'Andriamanitra izy ny ten'Andriamanitra hoe zay manatona anazy dia tsy mba ho laviny dia tena hibebaka isika androany anatona seza fandriana ny tompo amin'ity ano ity rehefa vitantsika izany dia hanapaka zay rehetra sakatsakana rehetra isika na inona mety endrika alefa ny fahavalo androany dia atsotsika ny afon'Andriamanitra andoro an'izany ary hanapaka an'izany dia sady ataona vavaka amin'izao fotoana izao dada amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola mankasitraka ary mameo voninahitra anao zay amin'izao fotoana izao tompo androany zay dia manatona seza fiandriananao amin'ity ano ity ianao efa milaza Andriamanitra hoe sambatra ny madio am-po fa izy ny ahitan'Andriamanitra tompo atsianay zay androany tena hoe adio tsisy petiny ho anatrehanao androany zay Jesosy Kristy dia mangataka famelan-keloka avy aminao Andriamanitra na inona mety faratsinay tompo dia avelao zay androany akaleranao latsika teo Kalvaria androany tompo no anadiovanao anay amin'ity ano ity Andriamanitra tena hoe ho sasanao zay Andriamanitra satria anao milaza hoe na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanay dia ho fotsinao tahaka ny oram-panany zany tompo androany dia aka isy anjara ho anay androany ao anatin'ny famindraponao androany tompo aoka tena hoe ianao anadio zay rehetra fahalotona ty anatinay Andriamanitra ary eto ihany koa zay Jesosy Kristy dia manolotra indray tenanay eo anatrehanao raha izay androany Andriamanitra ary oka ianao hiaditsy karakananay indray amin'ity ano ity Jesosy Kristy amin'ny anaran'i Jesosy amen tompo amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia mbola mivavaka izay manapaka zay rehetra fanahy eto amin'ity toeran'ity androany sy mety hoe fanahy mitondra fanelingelenana tompo ao anatin'ny réseau zany na resaka fahatapahan-jiro zany tompo zay tsy ahafahany zanakao mahita izao fandaharana izao no ny amin'ny hery sy fahefana efa omenao anay Andriamanitra dia manapaka an'izany zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zay rehetra mpilamy fahavalo rehetra androany dia potehanay sy ravanay zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo atsonay ilay afinao androany andoro zay rehetra tsy avy aminao amin'izao fotoana izao Andriamanitra tompo atsonay ny afinao amin'izao fotoana izao andoro zay rehetra tsy araka ny sitraponao rehetra Jesosy Kristy ao anatin'izao fotoana izao fa manolo zay androany Andriamanitra hoe misy fandresenao anay miditra amin'ny anjaranay zay amin'ity ano ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary mandrakotra ny fotoana rehetra zay tompo amin'ilay rano sarobidy mba tsy ho vita amin'ny mason'ny fahavalo zany amin'ny anaran'i Jesosy amen inao fa tena nivavaka tsara teo anatrehan'Andriamanitra ianao tamin'ity androany ity mbola ito hivavaka ihany tsika ny amin'izao fotoana izao satria ozy ny tenin'Andriamanitra hoe mivavao izy izy ka aza mitsahatra ka izany mihitsy no antony izao fotoana izao moa fotoam-bavaka androany zay dia hivavaka ho anao manokana ary na ny tena marina tsy izay mivavaka ho anao fa isika araka ny teniko tany amboloha dia miara-mivavaka tsika hivavaka ho antsika rehetra na izay na ho anay ho anareo zay manaraka ihany koa mba tena ho tahian'Andriamanitra isika rehetra zay manaraka an'izao live zao raha toka ianao ka marary dia anasitrana anao ny tompo androany raha toka ianao ka kivikivy amehery anao Andriamanitra ny amin'ity ano ity raha toka ianao ka mety matsapa tena mety voageja hivavaka ho anao zay mba tena ho afahan'Andriamanitra mihitsy tsika tsirairay avy ary na inona mety olana misy any aminao amin'izao fotoana izao dia aza misalasala fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe angatao izy zay tianareo angatahana fa ho ataoko aminareo zany misy tenin'Andriamanitra ihany koa milaza hoe raha misy rozy izy mifanaiky angata-javatra eto anatrehako dia sokafako ny lanitra ka ampidinako amin'ny fitahiana manambiampy ka mihoatra ny roa tsika eto misy maromaro tsika hitanay nareo misy manaraka misy manao j'aime misy mandefa cœur tena hoe amangy atsika ny tompo androany fa aza misalasala satria eto Andriamanitra
vonina miandry anao miandry mivavanao isokatra fotsiny izy eto dia androtsaka an'izany fitahiana sy izay rehetra mety ilainao raha mila zanaka ianao asandrato ny feonao dia mangata amin'Andriamanitra fitadio fa isarara 70 taona izy vao niteraka. Sara moa raha tsy fantatrao dia vadiny Abrahama ka ianao mety 4 taona ianao amin'izao fotoan'izao mety kivy ianao hoe mbola tsy niteraka fa androany Andriamanitra dia anao fahagagana androtsaka ny fahasoavana araka ny lohatenyty live ty hoe fahasoavana dia angatao izay tianareo angatana fa tena hoe mino amin'ny foko rehetra fa amangy atsika ny tompo ny amin'ity anio ity dia ndotsika ary hivavaka ny amin'izao fotoan'izao dia aza miandry anay fotsiny fa tena hoe hiara hivavaka tsika dia asandrato ary ny feonao raha io amin'ny anaran'i Jesosy mbola misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao izay androany mankasitraka anao ny amin'ny teninao izay niteninao anay tompo hoe mivavaka aza mitsahatra za indrindra tompo ny fampivavahanay eto amin'ity anio ity mba tena hoe ho tahinao ny fiainany tsirairay avy izay manaraka an'izao live izao eny fa na dia ho anay manolotra ihany koa raha dia mangataka aminao mba ho tahinao ny tsirairay avy tompo niza nanaiky nanaraka teto amin'izao fotoan'izao niza manaiky tompo ny fotoana ny fiarahana aminao nanaiky nampiasainao nanaiky izy ireo Andriamanitra nanaja ny fotoana miaraka aminao dia oka tompo tsy disanjarany amin'ny fitahinao izy ireo tsirairay avy Andriamanitra tompo mivavaka amin'izao fotoan'izao mba tena anokatra lalana amin'ny fiainany tsirairay avy ianao amin'ity anio ity ka ninona mety olana sedrainy amin'izao fotoan'izao ny orana arabola Andriamanitra dia oka le fitahinao avy any an-danitra mihitsy tompo no arotsakao ny amin'ny fiainany tsirairay avy aman'ny olana rehetra tompo tsy haiko ianao malala ary ny tsirairay avy any amin'ny tokatra misy any dia manaritra amin'ny feoany mangataka sy mitondra ny olana eo anatrehanao satria tenao tompo dia milaza fa hoe tsisy olana lehibe tsy hainao atao Andriamanitra ka izany no atokisanay ianao fantatray iza ny Andriamanitra hivavahanay fantatray iza ny anarana atsonay Andriamanitra le anarana ambony anarana rehetra le mahavan'ny olana rehetra le tompony vahaolana rehetra no atsonay tompo fangio ny tsirairay avy ka sy ny tsirairay avy any tokantrano any amin'izao fotoan'izao izay miandrandra anao izay miandrandra fitahiana ninina olana Andriamanitra izay iainany amin'izao fotoan'izao dia mangataka aminao vangio izy ireo tsirairay avy ny amin'ity an'ity aoka ianao hitany arabola ny asany Andriamanitra ny asa fivelomany indrindraindrindra Andriamanitra aoka tena hoe hidiranao an-tsehatra mihitsy ny fiainan'izy ireo Andriamanitra mety misy Andriamanitra ankohonana sahirana amin'izao fotoan'izao anefa nanaiky anao izy androany nanaja ny fotoana hiaraka aminao Andriamanitra dia aoka tsy ho diso anjarany amin'ny fahasoavanao izy ireo Andriamanitra aoka tsy ho diso anjarany amin'ny fahitapitiavy aminao izy ireo Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aleluia raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mbola mitombo vavaka izay amin'izao fotoan'izao an'ny olona izay manaraka izao fandaharan'izao tompo anaiza misy an'izy ireny tompo akamaeno an'izao vavaka izao amin'izao fotoan'izao mety marary izy tompo mety tena efa voafatotra fahazaran-dratsy izy Andriamanitra tompo amin'izao fotoan'izao dia aoka ianao anasitrana an'izy ireo satria tenao milaza Andriamanitra hoe nitiakapaka taminao ny fanasitrananao an'izy ireny tompo androany oka ianao hientika amin'ny fombanao mahagaga androany anasitrana ireo izay rehetra marary tompo niza manaraka an'izao fandaran'izao dia ho salama izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo atononay nosy fanasitranana mikorina amin'izy ireo manomboka any amin'ny lohany ka hatrany amin'ny faladiany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo atononay ihany koa androany fa matanjaka izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miverina amin'ny lohany avokoa ny zavatra rehetra ao anatin'ny vatanao amin'izao fotoan'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raha tsy afaka mandeha izy tsy afaka mietika ny tanany tompo dia androany didiny efa mietsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary eto amiko izay androany Andriamanitra dia mivavaka ho an'ireo olona izay mety voafatotra fahazaran-dratsy tsy hainay tompo azy dia mety antony mahatonga zany ozy ny tenao hoe raha zanaka anao anafaka dia ho afaka tokoa tompo androany dia mitonona efa isy fanafana ho an'ireo izay rehetra voafatotra amin'izao fotoan'izao tompo aoka tsy ho diso anjara izay rehetra voafatotra amin'izao fotoan'izao fa tena hoe andray aza fanafana zany afaka izy amin'izao fotoan'izao Andriamanitra libre eo amin'ny tanany fahavalo izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy makasitraka mame voninahitra anao zaray voninahitra ho anao irery amin'ny anaran'i Jesosy amen amen aleluia tena mino fotsiny zay ny teny ao marika hoe mino fotsiny any izy fa aza matahotra tena hoe iren'ny tompo reny vavaka nasandatra reny eny mety zay mety tsy mahalala n'izay tonim-bavaka nasandatra fa fa ny andro fantatray dia tsotra hoe ny Andriamanitra dia mpamaly vavaka ny Andriamanitra dia tsy amela ny olona hijaly fa ny anotenenainao dia hoe matoki mino fa hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra tsisy tsy hainy atao zay ny teniny ka mahereza sy matanjaka amin'ny herin'ny fahirezana ozy ny tenin'Andriamanitra
ary eto dia raha kofako sahady amin'ny raha maherin'i Jesosy Kristy ny valim-bavaka rehetra mba ho tody amin'ny fotoanany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary koa mba tsy ho hitany masony raha tsy fanaza azy amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Sitrany ianao aorianan'izao fotoan'izao ka manasanao raha nisy raha mety ao anatin'izao fotoan'izao mety rapitso mamaly vavaka ao Andriamanitra. Misy fotoana foana moa tsika isan'andro soraty eo amin'ny commentaire eo ny fijoroana vavolombelonao mba hampaherin'ny hafa mba hampitombo sy hampiakatra ihany koa ny finoan'ny hafa satria Andriamanitra dia mahay manao ny zavatra rehetra amin'ny olona tsirairay avy. Amen. Anoho ny fotoantsika amin'izao fotoan'izao hiditra amin'ny fotoana fizarana ten'Andriamanitra sy mety hoe fifampaherezana ho antsika tsirairay avy dia alohan'izany ndao tsika hanaraka hira anankiray izay mitondra ny lohateny hoe fahasoavanao Jesosy no iainanay. Amen. Manara-finaritra raha tompoko. Saotran'i Jesosy tokoa tsika satria marina foana ny teniny rehefa milaza izy hoe ny fahasoavany irery ihany mahatoy izao antsika. Ary misy zavatra important indrindra amin'ny fiainantsika eo dia angamany ataoko anisany tena lehibe indrindra izany hoe fahasoavan'Andriamanitra izany mbola nahatoy izao antsika tsirairay avy. Tadidio fa tsy misy mendrika tsika na dia ndray aza, tsy misy mendrika akoatran'ilay nanolotra ny ainy tamin'ny hazo fijaliana ho antsika. Izay tena hoe mendrika nomena ny saotra izy, nomena ny tera, nomena ny laza rehetrarehetra. Dia mamerina amintsika isan'andro raha mbola miratra koa io masoandro io, raha mbola miratra koa no masontsika dia tadidio foana fa ny fahasoavana irery ihany natoy izao antsika ary ny fahasoavana no mihazona antsika. Andao tsika hiran'izany hira izany androany hoe fahasoavanao Jesosy no matoy izao ahy. Tsy misy antony hafa fa fanisoavanao satria raha isaina tokoa ny ota, raha isaina ny zavatra be da be nataontsika dia tsisy tafajoro ohatran'izao tsika rehetrarehetra fa ny fahasoavan'i Jesosy irery izay no matoy izao antsika. Fahasoavanao Jesosy no iainako, io no matoy izao ahy. Tsy no ireo asavitako fa no ilay rano soa. Natsoinao ao mba hiteranao, hanantratranao, manantonanao amin'ny fahasahinao no ny fahasoavanao. Ndao iraintsika amin'ny fotsika rehetra izany iry izao tena mangataka mba tena ho irainao amin'ny fonao rehetra, tena ataova resy lahatra ny eo anatin'ny fonao hoe tena ny fahasoavany tompo irery ihany no matoy izao antsika. Tsy misy antony hafa ankoatran'izany. Ilaina ny fitahiana, ilaina ny ataoko hoe ny zavatra be da be izay omeny tompo antsika fa mihoatra ny zavatra rehetra izany fahasoavana izany, mihoatra ny fahalalana rehetra tsy voavidy volanay izany aiza. Ndao mbola hiara-merina izany iry izany tsika, ataova resy lahatra tsara ianao mihira. Fahasoavanao Jesosy no iainako, io no matoy izao ahy. Tsy no ireo asavitako fa no ilay rano soa. Tena izany mihitsy andao mentsika lanja ny fahasoavan'Andriamanitra izany satria tena izany
trizavatsika tena tiako azonao tena tiako resy lahatra tanteraka ianao hoe zany fahasoavan'Andriamanitra zany dia tsy tenena fotsiny le hoe fahasoavan'Andriamanitra na tezava fa tena hiainana zany satria tokoa raha nisainana io dia tena tsisy tavela tsisy tavela. Tena marina mihitsy zany a tonikira zany fa tena fahasoavan'Andriamanitra mbola fahatsika amin'ny aina fahasoavan'Andriamanitra mbola mato izao antsika tadio fa raha tsy ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapon'Andriamanitra dia tsy tahaka izao a isika rehetra ndao tsika maka tenin'Andriamanitra nomboantsika n'izany fotoana zany a zay hitantsika amin'ny Korintiana voalohany toko 5:10 andiny 10 izay mivaky izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra nato izao ary tsy foana ny fahasoavana ato amiko fefa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-niasa tamiko. Amen. Raha adika amin'ny fomba fohy zany amin'ny fomba tsotra ny fahasoavana dia hoe zavatra tsy mendrika ho anao nefa nomen'Andriamanitra anao. Zany atao hoe fahasoavana ary ty tenin'Andriamanitra ty moa dia milaza satria amin'izao fotoana izao maro ny olona mety mirehare mety manana ny ampy izy manamboly izy manana zao izy dia mety mirehare izy nefa tsy fatany fa fahasoavana no na tonga ny reny rehetra reny teo aminy eny fa na dia tsy kristianina ry izy dia Andriamanitra dia mandrotsaka ny fahasoavana. Misy tenin'Andriamanitra milaza hoe ny masoandro izy dia miposaka na ho an'ny jentilisa na ho an'ny kristianina dia tahaka izay ihany koa ny fahasoavan'Andriamanitra tadio fa raha tsy teo ny fahasoavan'Andriamanitra mety efa tsy tahaka izao isika rehetra mety tsy toy izao ihany koa isika rehetra raha tsy teo zany fahasoavan'Andriamanitra zany. Amen. Amin'izao fotoana izao hatramin'izay mety tsy fantatrao zany na mety hoe fantatrao ihany fa mety
navelavelanao tany zava-dehibe raha lasana bavy zany fahasoavan'Andriamanitra zany ary zany mbola averimberika any hoe fahasoavan'Andriamanitra mbola afahantsika mifanatry tava tahaka izao ka dio fa raha ny zava-bitanao sy ny zavatra nataonao raha tsy teo zany fahasoavan'Andriamanitra zany dia mety efa tsy teto ambon'ity tany ity tsony tsika asianao mety tsy mifankahita teto tsony sika asianao ka amin'izao fotoan'izao tiako ianao raha tsy anamavo tsy anao tsinitsinina zany fahasoavan'Andriamanitra izany raha toko ianao mety mbola tsy nalalana zany hatramin'izay mety hoe miaina mizavatra mety hoe misy olana foana ianao matetika mety hoe miaina fahoriana foana dia te hampaheranao amin'izao fotoan'izao miandrandra ilay fahasoavana avy amin'Andriamanitra ihany koa moa raha tsy mangataka ianao dia tsy afaka ny ahazo mihitsy zay ny tenin'Andriamanitra hoe zay mandondona ihany izy no voaina ary zay mangataka ihany no meny mety hoe efa tapidalaka le ianao amin'izao fotoan'izao mety ho kivy ianao amin'izao fotoan'izao fa tiako ianao raha iantso an'Andriamanitra hoe arotsay amiko Andriamanitra ilay fahasoavanao arotsay amiko ilay famindramponao dia tena mino mifoky rehetra fa tena amangy anao ny tompo ary androtraka an'izany fahasoavana mety hoe tsy tambo isaina manana ambiampy ny fahasoavan'Andriamanitra dia tsy takatry ny saina raha lasana bavy tena hoe tsy voarefinao hoe ohatry ny ahoana zany fahasoavana satria nahoana be da be ohatra misy zavatra mety eritreretinao tsy vitan'olombelona mety ozy ianao hoe ohatra zany aka ohatra fotsiny hoe ohatra hoe manana zavatra ianao any mety eto Madagasikara ihany mety hoe any Toliara ohatra misy zavatra endrasanao any nefa mety tsy possible mihitsy no hoe atongavan'le izy eto aminao zao dia zao amin'izao segondra sy ora hitenenantsika izao nefa ny fahasoavana dia afaka mavita an'izany raha mananteny ianao raha miandrandra zany fahasoavana zany tiako lazaina hoe ny fahasoavana dia afaka mampisy ny tsy misy ny fahasoavana dia afaka manatateraka ny zavatra ahoana moa filazako an'izany ny zavatra tsy voahery tsy eritreretin'ny saina tsy takatry ny saina nefa fahasoavana afaka mavita an'izany ny fahasoavan'Andriamanitra no afaka mitonga an'izany ho réel amin'ny fiainantsika rehetra ohatra hoe misy olona zao mety momba sanatrian'izany kanefa raha fa miandrandra ilay fahasoavan'Andriamanitra izy dia mbola afaka niteraka indray izy mbola afaka nitoejaza indray izy zay mahafa kely an'ilay fahasoavan'Andriamanitra ary zay tena mahafa an'Andriamanitra mihitsy koa satria tsy takatry ny sainy zany fomba fisainan'Andriamanitra zany tsy takatry ny saintsika izany fietreretan'Andriamanitra izany fahalebiazana zany fahasoavan'Andriamanitra zany mino fa nisy zavatra voarainao tao anatin'izao amin'ny fotoana izany ary mbola manana ny ranabavika ihany koa tsika mbola afaka hoe anazavanao misimisy sy ampaheranao misimisy ihany koa zany resaka fahasoavan'Andriamanitra zany dia andao ranabavy makasitraka indrindra ranadarina mianjara hatrany hatrany amin'izao fotoan'izao dia ndetsika maky ten'Andriamanitra aloha ao amin'ny Efesiana 2:2 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa ny fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra amen tena mavesa-danja tokoa zany ten'Andriamanitra zany dia ampaherikely anao amin'ny alanan'izany lohahevitra zany ny fahasoavan'Andriamanitra no namonjena antsika sy ianao taditsio fa tany mivovoka sao sy ianao no sotomin'Andriamanitra ianao mety mieritreritra hoe noho ny amin'ny teny herin'ny tenanao zany tsy fa mbola fahasoavan'Andriamanitra ary eto mbola amafisiny zany amin'ny alanan'ny ten'Andriamanitra hoe fa fahasoavana ozy izy no namonjena anareo avy anareo amin'ny finoana ny finoana ozy izy ny ten'Andriamanitra dia fanehoana ny zavatra tsy hita zany hoe tsy afaka misaraka zany fahasoavana sy ny finoana ka tiako ianao amin'izao fotoan'izao tena hoe isaina n'izany fahasoavan'Andriamanitra zany ozy izy hoe tany mivovoka sao sy ianao no sotomin'Andriamanitra ianao mety tsy nalala fa nisy olona tany nampiasain'Andriamanitra tena hoe ho fitaovana mba ho famonjena ho anao ka tiako tena hoe
saintsainao zany tena hoe alalinao zany fahasoavan'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao zany araka ny hira zay na rahantsika teo dia fahasoavan'Andriamanitra natoy zao ozy izy hoe tompo raha hitanisany zavatra rehetra ozy izy dia tsisy voavela fa mbola fahasoavan'Andriamanitra ary avy amin'Andriamanitra zany tena tsy haiko ianao na hoe metanetana ao anatin'izany ten'Andriamanitra zany fa zaho manokana aloha dia tena hoe tsapaka hoe tena wow tena tsara ke le ten'Andriamanitra ke tsy mamela anahy tahaka izao fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia mbola velonayna noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia voasitina tao anaty lavaka nisy anjara famonjena hoa tsy haiko hoe sainao ve zany famonjeny Jesosy zany tsy hainao ve le Jesosy Kristy nanolotra ny tenany ho famonjena antsika isanao nitondra ny zavatra tokony naloha antsika isanao nefa mety Jesosy mbola noho ny fahasoavan'Andriamanitra zany raha vavy sy ranadahy ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tena tian'Andriamanitra Jesosy anao matoa nomeny zany alatokana afahantsika nananantsika fahasoavana afahantsika hoe tena hoe manjaka amin'ity zao toy zao ity ozy izy ny tena ranadahy teo hoe ny olona mety manamboly izy ananany zavatra rehetra nefa mety mirehare izy kanefa zao mila tsarovany zany fahasoavan'Andriamanitra ny mahatonga zany ka tiako androany tena hoe iainao anatin'izany fahasoavan'Andriamanitra zany ianao ho tsaronao ireo fahasoavan'Andriamanitra nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika isanao raha zao fiaina zao raha vavy sy ranadahy tena tsy possible mihitsy ny atafitanao raha tsy mbola miaina ao anaty fahasoavan'Andriamanitra sy ny finoanan'Andriamanitra zao ianao androany dia tsy haiko hoe aiza ny toerana mety misy anao amin'izao fotoana izao ozy izy ahako ny androany ny fahasoavan'Andriamanitra ny namonjena antsika isanao zany tena Andriamanitra nampaherezana ianao tamin'ity amin'ity tena hoe mihoatra Andriamanitra nanome mihoatra ary mino fa mbola anome mihoatra lavitra noho zany efa nomeny antsika isanao zany izy amin'ity amin'ity aorianany zao fotoana mahafinaritra izao ka raha navoarainy zany tena Andriamanitra zany ianao dia tena lazao amin'ny tompo androany tompo asorato atao boky ary oka tena hoe iainao anatin'ny fahasoavanao ivela amin'ny finoananao satria ozy izy hoe finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita ozy ny ten'Andriamanitra ka raisa ny fahasoavan'Andriamanitra zany aza atao tsinitsina ny fahasoavan'Andriamanitra aza atao tsinitsina le finoana zay tena efa any anatintsika fa ampiakarin-dray ao anatin'ity dia aka izy dimension fahasoavana iakatra ao anatinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia mino fa nahery ianao tao anatin'izany fampaherezana foy zany Jesosy anehitanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Alleluia makasitraka anao ranabavy tena tsara ny tompo mino fa nisy zavatra voarainao tao anatin'izay na dia toko hoe kely fotsiny azy fa mbola te hampahery anao kely foy fotsiny any amin'izao fotoana izao araka ny le tena tany ambolo hoe mety amin'izao fotoana izao ianao mety kivikivy ianao mety hoe malahelohelo ianao nefa tadio fa mbola fahasoavan'Andriamanitra no mbola iainanao mety hoe fa tapidalakale ihany koa ianao ao anatin'izany mety efa tonga amin'le point mihitsy ary ianao hoe tena inona ary ny antony nampisy anay eto ambony tany mety efa nametra-panontaniana izany ianao nefa tadio fa mbola manana zavatra atao aminao Andriamanitra satria Andriamanitra nge dia be fahasoavana ny famindrampony ihany koa dia lehibe tahaka ny elanelan-tany sy lanitra izy ny ten'Andriamanitra ny zany fahasoavana izy sy ny famindrampony zany ka tiako ianao raha nalany zany hoe mety fomba fisainany zany hoe inona natonga anaty eto ambonin'ity tany ity raha ohatra izao ny ainako mety hoe fijaliana sy ny sisa fa eto mampahery anao fa mbola misy zany fahasoavan'Andriamanitra zany ary tsy tambo isainy zany fahasoavan'Andriamanitra sy ny fahalehibiazana zany mbola afaka hirotsaka amin'ny fiainanao ka tiako ianao mpiakatra ny fanantenanao indray any anatinao ary tiako ihany koa ianao hoe tena hoe isaintsaina zany fahasoavana zany fa mino fa tena hoe hiova ny fiainanao raha takatrao zany fahasoavan'Andriamanitra mbola mampiainanao tahaka izao fahasoavan'Andriamanitra mbola afaka mbola mampijoro anao tahaka izao araka le tononkira teo hoe raha isaina ny eo tany ataontsika dia tsisy voavonjytsika tsisy tavela teto ambonin'ny tany nefa maninona ianao mbola eto ambonin'ny tany na dia toka hoe mety hoe miaina fijaliana ary mbola misy azany atao hoe fahasoavana zany afaka mampahery anao afaka manangana indray ny fiainanao zany fahasoavan'Andriamanitra zany zay ny fampaherezana foy mino fa nandray zavatra ianao ndao tsika hivavaka ny amin'izao fotoana izao ametraka nyty alina ty eo ampelantanan'Andriamanitra ary isotra an'Andriamanitra ihany koa tsika ny amin'ny fotoana rehetra ary indrindra tena isorantsika n'Andriamanitra ny amin'ny teniny
zay mampahery atsika ary mba hoe iraikitra aty anatsika aty apotsika zany tenin'Andriamanitra hoe fahasoavana zany teny manan-danja zany teny lehibe zany ka asandrato ary ny feonao ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra anao zany amin'izao fotoan'izao makasitraka anao sy mamevonahitra anao zay tompo ny amin'izany teninao zany mampahery anay mampatanjaka anay mampiakatra indray tompo ny finoanay tompo misy taminay mety efa kivy mety efa reraka nefa noho ny amin'ny teninao ny finoany fahasoavanao dia mahery indray izy ireo ao anatin'izany Andriamanitra sotra anao napafantatra anay satria maro taminay Andriamanitra mety tsy nahalala an'izany nefa noho ny amin'ny teninao noho ny tamin'ny fotoana androany dia nampafantarinao anay zany tompo raketo ary soraty aty anatinay zany teny zany mazava-dehibe ny amin'izany fahasoavana satria izany mbola natoizao anay ny fahasoavanao mbola namonjenao anay Andriamanitra tena makasitraka anao zay tompo ary amin'izao fotoan'izao dia ambaranay fa tena iaina amin'izany fahasoavanao zany zay manomboka ao anatin'izao fotoana iresana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary etany koa zany Andriamanitra dia ametraka sahady ny ty alina ty eo am-pelatananao Andriamanitra mangataka aminao zay arovo zay tsirairay avy Andriamanitra ao anatin'ity alina manginy ty Andriamanitra arovo zay aoka tompo ny rahanao afafinay amin'ny tolanam-baravaranay mba tsy ho hitan'ny masony ratsy fanahy zay ary mba tsy handalo aminay ny anjely fahafatesany amin'ity alina ty fa inao na mety maso mamo anay ny amin'ity androany ty dia hifonday zay ny amin'ny rapitsy tompo dia iaina amin'izany fahasoavanao zany ary hitany koa zay Andriamanitra dia mivavaka ho an'ireo rahalalana sy anabavinay zay mety mbola hiasany amin'izao fotoan'izao Andriamanitra mba tena hoe omenao hery izy ireo tantananao ny fiainan'izy ireo Andriamanitra ao anatin'izany adidy amanandraikitra zay sahany zany tompo arovy ihany koa izy ireo ny ao anatin'izany tompo ary aoka tena aneo ny fahagagana amin'ny fiainan'izy ireny ianao ny amin'ity alina ity Andriamanitra mba vita asa izy ireo Andriamanitra mba tena hiroborobo zay zavatra rehetra zay ataony ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary tompo eto zay dia misaotra anao ny amin'ny fotoana nomenao anay tamin'ity androany ity manomboka hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany dia isorana anao misaotra anao ny amin'ny olona rehetra ny amin'ny programa rehetra zay tanteraka ary indrindra tompo misaotra anao ny amin'ny tsirairay avy sy ny amin'ny valim-bavaka zay fanataonao sy zay mbola ho ataonao aminay tsirairay avy Andriamanitra fantatry tompo fa tena hoe nanao zavatra ianao tamin'ny fiainany tsirairay avy mikasika ny rehetra ianao makasitraka anao ny amin'ireo fanantenana sy famelomelomana nomenao indray ho an'ny olona tsirairay avy zay mety efa ho kivy sy ketraka Andriamanitra makasitraka anao satria metanetana ny any anatin'ny tsirairay avy indrindra ny ara-panany tsirairay avy ny amin'ny fatakarony amin'ny masom-panany tsirairay avy zay nisokafanao tamin'ity androandroany ty dia tena makasitraka anao zay tompo misandrata amin'ny avy indrindra fa tena mendrika manao zany tompo ny dera ny laza ny aja dia ho anao rery any dia makasitraka indrindra tompo amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen 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 tena tsara ny tompo andeha tsotrananao amin'ity an'ity alohan'izy rahantsika tem-pahasoavana tsofokorananao amin'ny anaran'i Jesosy fa mirapiratanaandriamanitra ny eo aminao sy ny ankonanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsofokorano ianao andra satria ianao nafo fotoana ho an'Andriamanitra tamin'ity an'ity tsy diso anjara ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tsofokorano ianao androany tana maherin'Andriamanitra anaraka anao tena hoe ampahita fitianao any Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe tena Andriamanitra any amin'ny toerana avo any ianao voninahitra makany amin'ny voninahitra no anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy andeha izara tem-pahasoavana Jesosy ianao androany izay voasoratra amin'ny Salamo 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy entiko fahasoavana sy famindrapony manaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia hitoetra ohatran'i Jehovah andro lava isika amen anankiray farany atovy ambony lohanao ny tananao dia andeha ho averintsika ampinoana zany tem-pahasoavana zany entiko fahasoavana sy famindrapony manaraka amin'ny andro rehetra iainako dia hitoetra ohatran'i Jehovah andro lava ao amen dia izay ny fotoanantsika ny dia samy tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra Sakeli el hikawe ma eria wa mini ni manchu menyare tava magagal watoni tangava karimbi yang turakewan sandrini Umbera kuman rakiza
Yahweh.